mety milamy manteny akatso raikitra indreny fanapoahana bomba mandajan-dranomaso niditra any anatin'ny université ny mpitandro filaminana. Tsy nanaiky ny hanomezana ny kanja makio ampiasaina amin'ny fampelezan-kevitra ny fédération ny bola lavalava. Antoka raha tapitrisa ariary tsirairay avy amin'ny candidat kosa mampiasa ny coliseum. Ary farany ampanano sarotra fanaramaso ny vola vidindreo andramena ny fampidirana izany ao amin'ny trésor. Manasanao tompo klasy tovovavy anaraka hatramin'ny farany. Good ride andramo fa tsy ho maty antoka ianao. Good ride pneu tsara kalitao mampilamina ny dy mety amin'ny karazan-dalana rehetra. Goudron lalatany lalana be vatovato misy amin'ny rehefa izay ilainao ho an'ny fiaratsotra manomboka amin'ny 3,7 ariary. Minibus sprinter manomboka amin'ny 2,5 sy 1 ariary. Fiara vaventy manomboka amin'ny 7 sy 3 ariary. Hitanao manderana Madagasikara Antananarivo Techno Neus Center 67 hectares. Good ride mandeha am-pilaminana. Miarahaba tompoko klasy tompoko vavy, mankasitraka anao mbola manaraka ny KOLO TV sy ny KOLO FM amin'izao tolakandro izao, manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Na somary tara tamin'ny ora fanomezana tamin'ny vahoaka Anambanja aza ny fiantomboana fampelezan-kevitra no tanterahan'ny candidat ajo andrenana Arvelo omaly ariva dia vao maika ny amaro ireo olona tonga nanatrika ny fampelezan-kevitra fa nadiadiana vetrany. Ny asa mpampandrosoana izay nentina nasony vahoaka tamin'ny alalan'ireo foto-drafitrasa ilain'ny vahoaka mivantana no porofom-pitiavana hita maso fa tsy kobakam-bava na fampanantenana pokaty na vavany teo lany fotsiny hoy ny candidat ajo andriana Arvelo. Mpitondra efa nanam-porofo fa tsy namita vahoaka ary efa nitakosina tamin'ny vahoaka mahalala ny marary azy ary navita namoaka ny mangarahara momba ny volam-bahoaka no takiana ankehitriny. Tonga narivony maro ny vahoaka ny Samborano nandray an'ity candidat ity. Tsy ilaina ny déclaration d'amour fa ny preuve d'amour ny ilaina. Haitsika tsara reny olona be resaky reny. Rehefa tena ampitamby itsika izy déclaration d'amour ngeza be. Fa itsika malagasy tsy mila déclaration d'amour tsony fa preuve d'amour ny ilaitsika ary zay efa nampiseho. Zay efa nampiseho tamitsika menakavy fa rehefa natao tantana raha-mpanjakana izay tena ataonay zay mba hasoa sy hatsara ny firenentsika tamin'ny volana tantaminay. Isan'ny nahaliana andreto vahoaka marobe ireto ny fahitsian'ny fiteny sy ny fanazavana nentin'ity candidat filoham-pirenena ity. Fiteny piray-tanàna sy olon-tsotra tahaka azy ireo ny fahitany candidat ajo. Raha ny nambaran'ny solotenan'izy ireo mora kokoa ny mifandray vokatr'izany. Na haresy lahatra andreto vahoaka ireto ny hoe efa be ny tanàna ambanivohitra ity candidat ity. Ary lany bahoaka ka tsy hatory voanjadiny amin'izany fampandrosoana ilaina izany. Nambaran'ny candidat ajo andriana Arvelo ny vahoaka Anambanja ny antony nahatapa-kevitra azy hirotsaka ho filoham-pirenena. Araka lazaiko teo ny tsy tonga na tsy voalo fa isika menakavy no arabe amokatra sy anatsara any Madagasikara. Ka dia fa 20 volana octobre tongava no mifidy satria araka lazaiko teny am-boalohany adidy no mifidy ary ho anavotana firenena ary raha sitrakareo raha teninareo arotsay ny vato fahaenina tsota mba ahafahantsika miara-miainga hanavitra ny firenena saotra ny vahoaka ny Samborano. Ny mpandrindra ny VPM, MMM amin'iny faritra iny, Patrick Monibo, dia nampatsiahy andreo vahoaka Anambanja fa efa nanao zavatra ho an'ity tanàna ity ny candidat ajo andriana Arvelo. Tsy mba hangataka ninina aminao izahay, fa rehefa lany ianao dia ho avy izahay miaraka amin'ny vahoaka Anambanja ho any aminao. Hoy kosa ny candidat député MMM Souleymane. Zay tsy nika angataka aminao eny mba be asan'ilay vaovao io. Atsika mbola angataka amin-Dragnahary. Fa ilay lahy na ilay fan-Dragnahary zoe. Izy ny volagnina roa tao numéro 6 amintsika ty 6 zegny tsota
haintsika jiaby lainy fa bebe akory ataon'olo amintsika ty kofa baka mampisaikitsaiky votovotro hoe akory moatsika tsota anjara tsota vilongana zay volana gadintsika jiaby teny ambavandreo marobe tonga nanatrika ity fampelezan-kevitra tao ambanja ity rehefa namonjy fodiana ny kandida laharana fahenina ajo andriana narivelo. Eo amin'ny pejy hafa kosa indray, mbola raikitra indray ny sakoroka teny Akatso androany maraina. Niverina nanao fitokonana indray ireo mpianatra avy ny votovorona ary nisy ireo departemanta nanatevin-daharana azy ireo. Ny resaka vatsim-pianarana 3 volana sy ny ekipement no niteraka izao grevy izao. Eny an-toerana ny namana Hilda Asinjo tamin'ny 12 ora sy 7 minitra teo izy no azo farany tamin'ny telefônina. Ato anatin'ny fetsin'ny Université Antananarivo no misy anay amin'izao fotoan'izao eto tafiditra aty anatiny aty tokoa ny ireo miaramila ireo zandary fampitandro ny filaminana mandrava ny hetsika ataon'ny mpanao grevy izay nitarihan'ny Politeknika teny Votovorona nanomboka omaly ary efa niaraka taminy ihany koa ireo mpianatra avy amin'ny lalam-piofanana samihafa tamin'ity androany ity efa nisy moa ny fanaovana dinika sy fifampiresahana teo amin'ny tompony araiky ny université sy ny mpitandro ny filaminana saingy tsy nahita mibokany izany hatramin'izao lera itenenana izao ary izay norambain'ny mpitandro ny filaminana satria anatin'ny fetin'ny université izay 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 zay no azo ampitainy aty Akatso amin'izao atao androao mbola hoe frantsika tiany ny izay amin'ny vaovao mivadira any Mbola tao anaty azakazaka tanteraka ny namana Hilda Asinjo no azonay tamin'ny finday teo araka ny vaovao azo farany voarominitra izay nisy 4 no voasambotra hatreto mpianatra avokoa ve izy ireo sa misy resaka ara-politika ity raharaha ity raha riva no afantarantsika ny toyan'izay. Eo amin'ny pejy hafa kosa indray tsy fotoana mety hivarotana bois de rose izao hoy ny alliance voahary gasy. Misy mikendry ny ampiditra vola vidin'ireo bois de rose ho amin'ny trésor ampanano sarotra ny fanaraha-maso amin'izany volam-bahoaka izany. Fantatra omaly fa isan'ireo mitady lalana hivarotra an'ireo bois de rose ny notantaniny filohan-tetezamita Andry Rajoelina fanandiadina. Anahoana ny hevitra hivoaka eo amin'ivon'ny filan-kevitry ny gouvernement androany mety voaresaka amin'izany ve ny fivarotana bois de rose irosy ve ny fanjakana ankehitriny sa hiandry ny repoblika faefatra sy mitondra voavidim-bahoaka vao ataony fivarotana andreo harem-pirenena marobe ireo iandrasambalina izany hatreto aloha fantatra fa misy ny pakady heverin'ny fanjakana fa ampiasaina ny vola vidin'ny bois de rose. Dia hoentina ihany koa anampiana mitandro ny filaminana amin'ny ampahany hoentina hisecuriseny ny fividianana zay ho ataontsika fa amin'ny ampahany betsaka dia hoentina ampitovana satria maro ireo toerana zay 4x4 no hoentin'ny malaso mangalatra nefa ny mpitandro ny filaminatsika dia tsy manana na moto azy ka hoentina indrindrindrindra ampitovana amin'ny fomba mangarara sy madio arina ny fomba appel d'offre nanaovana anazy ary dia mangarara hoe reto misy an'reto azo reto dia atao fatapoko fatapirenena nisan'izany azo amidy zany dia atao appel d'offre international. Tsy manohitra fivarotana ny bois de rose ny eo anivon'ny alliance voahary gasy fa mitaky kosa ny ametrahana mangarahara amin'ny vola rehetra ampidirin'ity harem-pirenena ity. Ny fampandrosoana an'ireo vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana no tokony iompana ny ampahany be dia be amin'ny vola ampidirin'ny bois de rose raha ny fanazavana ireo. Ny laharam-pahamehana voalohany aloha dia mihoatra ny 500 isanjato mihoatra ny 700 isanjato zany hoe ngeza be amin'ny vola io zany dia tokony entina iarovana ny alatsika ary koa entina hampandrosoana eny fotony satria ny fandrosoana no mitetraka fandriampahalemana fa tsy ny fandriampahalemana no enjehantsika voalohany fa ny vahoaka mahantra moa ve afaka ninona eo fa ny fandrosoana aloha dia fitondrana an'izay fandrosoana izay zany no atao hoe laharam-pahamehana fa tsy izao fotoana izao tena tokony anaovantsika an'ilay izy fa ny atahoranay dia zay tsy fisiny mangarahary zay ka mila petraka aloha fepetra raha nisan'izany koa
mba hitandrovana an'izay mangarary zay ny fanaraha-maso iraisam-pirenena sy ny fanaraha-maso nyreo fiarahamonimpirenena eto atoerana ny ataontsika hoe ny varotra rehetrarehetra ary fandraisana koa ny torohevitry ndreo zay ataontsika hoe manam-pahaizana efa zatra ny fivarotana nytony arena satria manko reny zao zavatra tsy ara-dalàna dia natao saisie arena nogazan'ireny ny varotana amin'ireny amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tombatombana avokoa hatretiny hoe firimarina ny bordereau saisie samihafa ny resaka mandeha momba izany. Misy miresaka 2 alina bolabola, misy miresaka 4 alina bolabola. Ahoana ny mety ahafahan'ny sehatra tsy miankina samihafa manara-maso ny vola be vidin'ny hareny vahoaka malagasy io. Resabe mandeha ny koa ny hoe mikendry ny ampiasa ny ampahan'ny vidin'io bordereau ireo amin'ny fampelezan-kevitra ireo antokony olona sasany maika amin'ny fivarotan'izany. Andrasany ny tsipiriny mangarahara momba izany isorohana ny ayay tsy havanana. Iverenantsika kely ny fampelezan-kevitra. Mandoa antoka ray tapitrisa ariary tsirairay avy ny kandida mampiasa ny coliseum. Antoka izay averina madio raha tsy misy ny fahasimbana. Tsy nakasitrahan'ny federasiona malagasy ny baolina lavalava ny hanomezana ny kianja maki ho ampiasain'ireo manao fampelezan-kevitra. Hatreo amin'ny fanelanelanina ihany no andraikitry ny senita amin'ny fitsinjarana ny datinandro ampiasain'ny kandida ny toeram-pialonanana eto an-drenivohitra. Ireo no nisongadina tamin'ny fanaovana atsapaka ny filaharan'ireo kandida mikasa ny hiditra ao amin'ny kianja maki sy ny coliseum. Fanampy-panazavana. Niroso tamin'ny fanaovana atsapaka ny solotenan'ny kandida raiky amby 20 tonga teto alarobia rehefa niady hevitra nandritra ny fotoana naharitra. Nandany tsy handray anjara tamin'ny atsapaka ny 5 tamin'izy ireo. Anisany tamin'izany Rajaonar Patrick sy Lezava Fleuris ary Ratrema William. Tsy afaka nandray anjara kosa ny kandida Hery Rajaonar Mapianina izay efa nampiasa ny kianja be ny Coliseum. Ialana amin'ny mety ho endrika fiangarana no anton'izany. Zay ihany napetraka hoe ny senita amin'ity zavatra ity dia tena fandaminana zany nataon'ny senita. Fa tsisy maniry mihitsy ny senita hoe eo zany re senita zareo le toerana tsy na ohatr'izao fa le mazava zany le izy hoe le mpanao fampelezan-kevitra mandeha makany amin'le tompon'le toerana dia manao le fampirarana dia ampiasaina le toerana amin'ny fampelezan-kevitra. Ny kianjan'ny Coliseum ihany sisany nanaovana atsapaka noho ny fandavan'ny federasiona malagasy ny baolina lavalava ny amin'ny ampiasana ny kianja maki. Raha le misy ny infrastructure zany ny terrain izay ampiasaina, misy ny gradesy tribune ny ao anatin'ilay manontolo ny voafaritsy ny tamboho. Izay zany hoe tsy azo ampiasaina. Fa ny ivelany araka le teo hitany mena be ezabio na ny parking arabe ampiasaina iny ary mena ao ampiasain'ny mpanao propaganda raha ilaina izay. Rehefa nazava ny resaka rehetra, niditra tamin'ny atsapaka ny solotena tonga ny vory teto ary nomena 10 minitra ny fampidiniana taorian'izay. Samy nisafidy izay daty ny fanaraka tamin'ny avy. Ho an'ny kandida Yajo Andreny Anarivelo manokana dia ny andro ny 10 oktobra no nisafidiany hidirana eo amin'ny Coliseum. Misy ny lela vola manokana mitetina ray tapitrisa ariary alohan'ny mpanao fihetsiketsehana. Tsy mbola fantatra kosa treto ny amin'ny herinaratra na tafiditra ao anatin'izay na tsy. Eo amin'ny pejy hafa kosa indray, mpivarotra maherin'ny 50 no hita eo Tsaralalàna isan'andro manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 5 ora sasany hariva. Ny akanjo malagasy no amidiny ety alainy avy any amin'ny orinasa hafakaba fa iny no amidy eny ihany koa. Fanadihadiana avy hatrany. Eto an-drenivohitra, ny mpivarotra entana zone franche mivarotra karazana akanjo lamaody maro toy ireny vita avy any ivelany ireny. Miezaka ny anitatra ny traikefa azo ny teny amin'ny orinasa hafakaba ny mpivarotra eto Tsaralalàna noho ny entana ety vita malagasy sy amin'ny vidiny azo lazaina ho takatry ny rehetra. Manana fatokisana ireo mpivarotra ety ny mpanjifa. Le qualité an'le lamba tsy mitovy. Misy ny eny amin'ny Sinoa zany fa ny eny amin'ny Sinoa lafo noho ny antsika eto Madagasikara. Sinoa mora sy. Aleo hitafy aleo zany mitafiny avy eto toerana toy izay mitafiny avy any ivelany. Voalohany indrindra aloha le izy mahazo ejina varotra tsara ny kalitaony zavatra sy le izy kosa hoe vita Sinoa hoe mora simba ohatran'izany. Zay angambany. Manodidina ny 20 ka hatramin'ny 530 isan'andro ny akanjon'ankizy lafin'ny iray amin'ireo mpivarotra eto Tsaralalàna ireto. Ary manomboka hatramin'ny 504 ariary ka hatramin'ny 507 ariary ny vidin'ny entana ety. Manaraka ny toetrandro ankehitriny ary tsy mena mitavy amin'ny any ivelany izany. Zavatra midina ety t-shirt baobab, dia anankizy dia slim, dia tunique. Zone France zany filaza le zone France zany anarany fa tena vita gasy. Raha hoe vita t-shirt zao ianao dia coton 100%, vita pataloha ianao dia coton 100%, vita tunique ery ianao dia coton 100%. Eo amin'ny
polisy an'andro eny lafinay amin'ny 15 000 hatramin'ny 25 30. Amin'ny 225 zao pataloha dia 75 chemise. Miara-miasa amin'ny orinasa hafakaba avokoa ny ankamaroan'ny mpivarotra ety. Ao ihany koa no miasa tena manjaitra sy manamboatra ny entana amidiny na mahalala olona efa niasa teny amin'ireny orinasa ireny. Tsy voatery ny safidy faharoa na ny safidy fahatelo efa tsy ilain'ny eny amin'ny orinasa hafakaba intsony no amidy ety, fa misy ireo mpiasan'ireny orinasa ireny no manitatra ny traikefa ny ka manao ny entana amidy eto. Tanao moa fiainana moa zao crise be dia be ny olona no niasa tany amin'ny orinasa hafakaba. Dia ao moa efa mahitahita mahay le zavatra zany dia afaka mampiasa ny fahaizany indray avy eo mamoaka ny fahaizany izy avy eo. Patalohan'ankizy ny amidy dia any Mahamasina ny alaina dia manamboatra misy olona mpanamboarina zany ny entana. Entana zone franche dia any amin'ny zone Tanjombato ny alaina. Amin'ny firy ianao manomboka eto? Amin'ny 5 dia amin'ny 5 sasany vao moa. Araka ny fantatra, alefa ondrana ny ivelany ihany koa ny entana vitantsika eto Madagasikara. Ny ahiahin'ireo mpivarotra eto Tsaralalana kosa nefa ny tsy hanana fotom-pivelomana intsony noho izy ireo voatery tsy maintsy mivarotra eny amin'ny sisin-dalana kanefa esorin'ny fivondronana matetika. Tsy mbola misy aloha hatreto ny toerana natokana ho azy ireo. Tapitra hatreo indray ny fampahalalam-baovao amin'ity tolakandro ity. Ny Andro Randrianarsoa no hiaraka aminao amin'ny vaovao amin'ny valora alina. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa aminao veloma tompo.